Manjaka ny asanjiolahy any amin'ny district Anakazobe manao ny asa niaraka ny tokony ho izy nefa ny mpitandro ny filaminana na dia eo azy zany. Misy ary ny vokatra azo sampahitanana vokatry ny fiara-miasa ny zandarmariam-pirenena any an-toerana sy ireo tsara sitrapo. Jiolahy miisa 4 no lavin'ny zandarin'ny kompania Anakazobe nandritra ny fanafiana ny seho tapaka izay nataondreo dahalo tao atampony Njiro omaly fa 20 volana May. Tratra ihany koa ny fusil de chasse iray calibre 12. Araka ny loharato-baovao dia avy any amin'ny Ambohidronono commune ambanivohitra Tsaramasoandro district Anakazobe no nanao fanafiana ireto jiolahy ireto niaraka tamin'ny namany miisa 3. Kasarony mpitandro ny filaminany izy 7. Rehefa natao ny fanadiadiana dia tompon'antoka tamin'ny von'olona ny seho tao Antakavana ao anatin'ny district Anakazobe izy reto ary nisy ny fandehanana tany amin'ilay toerana akana ireo namany. Teny tampony Njiro no nisy ny fanafiana tampoka nataony dahalo sasany ka raikitra ny fifampitifirana ary teo no nalavo azy 4 tafatsoka kosa ny namany. Vomarana be moa tamin'ny 20 volana May dia sarina tao zany ny jiolahy 7 lahy fa ny anankiray kosa zany zay chef de bande izy ireo dia tafikoretsika niaraka tamin'ny basy. Rehefa natao ny fanadiadiana fohifohy zany tao dia zalahy moa zany anisan'ny participer tamin'ny vomonina izay niseho tany Antakavana. Rehefa nandeha amin'izay moa zany ny élément ny gendarmerie miaraka miaramila moa zany nanitondra an'ireo dahalo ireo andeha amin'ny toerana atao hoe Andabatsara izay toerana izay mbola misy ny naman'izy ireo dia amin'ny toerana atao hoe Tampon-Jiro izay ny Tampon-Ketsa nisy nanao embuscade ka teo moa zany dia raikitra mifampitifirana ary nanaraotra teo koa zany ireo jiolahy efa voasambotra zany naraotra ndefa ary teo moa navoatifitra n'izy 4 jiolahy efa dara eto ary teo nafatina azy. Vokatry ny fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahazonany vaovao ka nahafahana nanao ny fanadiadiana.